iralainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao. C'est pas non Madagascar. Izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagascar. Rehefa social Madagascar, rehefa social. C'est pas non Madagascar. Izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagascar. Rehefa social. C'est pas non Madagascar. Izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagascar. Rehefa social Madagascar, rehefa social. C'est pas non Madagascar. Izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagascar. Rehefa social. Mifalima nakariva ary malagasy avako. Mirafy ramba-baovao any Jehova. Hehe. Eno iaho hoe mifalima nakariva. Ndao ary. Miarabantsika vahoaka malagasy rehetra manoloana zao arety mandingana mamelo mafy ny firenena zao ary koa fahanitrana izay mahavotanteraka amintsika dia mandray anjara kely ny tena ho fifampahirezana amin'ny alalan'ny vavaka kanefa dia vavaka natao amin'ny alalan'ny tononkalo ihany koa zany ho dia atolotra amintsika izany
loateny dia hoe vavaka. Ity fahantrahnao gasikarako to dia rendrika ianao moa misy anefa nijarako mba hitondraina avao. Raha ny maha-olombelona mila ampivaraontsana fa fahavalon'ny olombelona ino fa tonga manaontsana. Sofa misy ny Andriamanitra azontsika iantoana isokatra ary ny lanitra andraizany fivavahana. Jesosy amin'izao fo izany vonjeo reny malagasy ka esory fongory amin'izay tiako bay aretin-dratsy. Ny fahantrana makavahana saika isam-baravarana soloy indray ilay fiadanana dia aoka izay aoka hifarana. Handroso reny firenena iarina ny eny malagasy ka ny lalanao ekena ary zahay ho kasikasy. Amen. Izao no alfa sy omega na hoe fiandohana sy fiafarana izay nambaran'i Jesosy hitantsika amin'ireo boky nampanoratana ny apôstôly Jaona. Ny fiandohan'ny fiainana kristianina dia manomboka eo fahaterahana indray. Rehefa manaiky an'i Jesosy ny olona anankiray dia tafiditra ao anatiny Jesosy. Ary rehefa nandray an'i Jesosy izy dia tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia vita fiavahana amin'Andriamanitra dia lasa manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tongotra roa androsoana mpanahy dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Lasa manana fiainam-bavaka, ny tena mangetaheta tenin'Andriamanitra, manana fiainam-bavaka mangetaheta tenin'Andriamanitra dia mandroso isan'andro. Ka mila manana disipline, tena manana disipline isan'andro. Hoe isak'izao ny fotoana io dia ohatran'ny olona mpifankatia, tena te hifandray foana, te hiaona foana, te hifampiresaka dia tahaka izany satria Jesosy no ambaratsatro hoe mpapakatra ny fiangonana no ampakara dia tena lasa manana relation intime amin'Andriamanitra. Hatry hoe fiandohana fotsiny izy fa mitahaka antsika hatrany amin'ny fiafarana izy dia manana tanjona izy, manana mission izy anarananao eto tany. Ary rehefa vita io mission io dia miala eto ianao. Dikan'izany dia zao mila mifantoka ao izay niantson'Andriamanitra anao, izay no andehananao, izay niazakazanao, izay no andaninao ny fotoananao, ny volanao, izay fanananao rehetra. Ary rehefa izay no ifatoanao dia iteny indray androany rehefa ianao sambatra no maty dia izay maty mitompo fa ny asany manaraka azy fa nitsahatra amin'izay nitsasarany. Ny zava-doza zany dia ny olona maty nefa tsy nandeha tamin'ilay lalana misy hitan'Andriamanitra azy, tsy nampiasa ilay arena napetrak'Andriamanitra tao anatiny dia miara-maty amin'ny any am-pasana ilay arena satria tsy nampiasaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa fa presian'izao mba tonga antsika tena hanao zava-dehibe ary tena handeha amin'izay lalana misy hitan'Andriamanitra dia mba eo antsika indray androany any amin'ilay toerana izay homanin'Andriamanitra. Raha mbola tsy nateraka indray ianao malora tena raiso Jesosy ahiditra ao anatinao satria raha manaiky an'i Jesosy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanana azy tamaty dia izao hovonjainy ianao. Tia hamonjy ianao Andriamanitra. Ho an'izay efa voavonjy dia izao tsy ny départ ny zava-dehibe fa ny arrivé dia tena mila mandroso isan'andro ho any amin'ilay ligne d'arrivé. N'Andriamanitra voninahitra amin'ny rahasoa daholo ho antsika rehetra. Mifampitantana yaradarana samsana kanchamanitra samiwani yandanitra yanaunamaku sarunamana hirefusifalaraka haritsimba isaraka Samia fiavina Terayani awamini Sachi samia kundani Samia fisikia Samia fiavina Terayani awamini Sachi samia kundani
mitantana miaradalana fasamizanaka jamanitra samiwari andanitra ilaonamako saunamuna wirefusi fanaraka haritsila isaraka samia fisika samia fafiavina irayani awamini sachi samia kunani samia fisika samia fafiavina irayani awamini sachi samia kunani ifazaitanana iturifiavanana kaniazu fitalina nulalana amjavalani uluna amisami uluna saminaja mani chafi tabana ifazaitanana iturifiavanana kaniazu fitalina nulalana amjavanani uluna amisami uluna saminaja mani chafi tabana saminaja mani chafi tabana saminaja mani chafi tabana saminaja mani chafi irayany isika mbola iaraka hivavaka sika tompoko tompo misaotra anao zay no ny fotoana rehetra zay omenao anay mbola afahanay miaraka mivavaka mideranao mankalazanao mamivonahitra anao Jesosy ankehitriny Jesosy dia hitanao ny toetra raha eto amin'ny firenenay Jesosy amin'ny zao fihiboana izao mangataka zay Jesosy hainao ny jery ny tokantrano tsirairay avy indrindra reo mety marary amin'izao fotoana izao mety manana fahoriana ihany koa Jesosy mety sahirana indrindrindrindra mety ny arabola sy maro hafa isan-karazany ny ankininay Jesosy dia tena hoe ianao no hijery manokana ny firenenay Jesosy mba tena hiaro ny firenenay ianao amin'izany aretiny izany Jesosy mampahery manokana an'ireo olona rehetra Jesosy izay mety sahirana sy mararina manamanjoa amin'izao fotoana izao Jesosy ianao no hijery ny tsirairay avy ampuis zay Jesosy mba ho tafavoaka amin'izao toetra raha zao Jesosy satria ianao rery ihany no afaka iankinanay ianao rery ihany no afaka ametrahanay Jesosy ny aiainay sy ny etaetanay rehetrarehetra Jesosy satria na ny voaka ny trano fotsiny ary dia mety efa matahotra Jesosy na nohanina androany na nohanina rapitso dia mety mampanany tsiraray dia tena kinina fenimpetantananao Jesosy zany rehetrarehetra zany mba tena ihany firenena ianao ianisambatan'olona zay olona rehetra maheno amin'izao fotoana izao Jesosy dia tena mba eo ambanin'ny fitarihan'ny fanemasinao mba eo ambanin'ny fahasoavanao mba eo ambanin'ny fitantananao Jesosy mba ho sitrana Jesosy raha misy ny marary ary mba tena ahery ihany koa raha misy ny manjoa dia tena kinina fenimpetantananao ny fiainanay rehetra Jesosy mba tena toky anao zay mba tena hiankina aminao izahay mba tena metraka ny fiainanay rehetra ampelantananao na inona hitranga na inona anjoa amin'ny fiainanay dia amin'ny anarana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no angatanay sy ametranay izany vavaka izany amen. Mirabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao dia milona hoe salama tsara tsika rehetra na dia mety misy koa raha hoe mbola miady amin'ny aretina amin'izao fotoana izao
dia hizara fotsiny androany hoe inona ny andraikitritsika zanak'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra izay mitranga amin'ny firenena tahaka ny ohatran'izao. Rehefa mijerintsika ny amin'ny tambazotra tsiratsira rehetra ohatra hoe Facebook na ohatran'izany a, dia mahitantsika hoe menomenona ny olona na tezitra mpitondra ny olona na misy koa ny olona mananiana, misy ny olona mety tsy miraharaha mihitsy. Fa ny anjarantsika zanak'Andriamanitra nefa na inona mitranga dia anjarantsika no miteny tsara ho an'ny firenentsika na ho an'ny toetra rà izay misy atsika. Ao amin'io abolana toko 112 andininy 112 milaza hoe ny fisaoran'ny marina no isandratan'ny tanàna fa ny vavan-dratsy fanahy no haravany. Ina moa tsy tsika tongavana amin'izany hoe rehefa ny olo marina zany no miteny zavatra tsara. Raha ohatra ka jerena amin'ny teny frantsay izy dia hoe mitsodrano marina, bénédiction izy. Rehefa mitsodrano ny olona marina dia afaka misandratra ny tanàna anankiray. Raha ohatra kosa ka ratsy fanahy no manana ny tenenina ao anatin'ny tanàna anankiray dia ravo izany tanàna izany. Dia anjarantsika androany maka safidy hoe itsika ve isafidy hitsodrano ny firenentsika na ny tanànantsika sa hoe tsika ve ao anatin'ilay ratsy fanahy hoe miteniteny foantsika na hoe manozontsika na ohatran'izany. Eto Andriamanitra dia hita mihitsy hoe manome fahefanantsika izy ambony ho an'ireo zanak'Andriamanitra zany hoe izay olona voavela heloka, izay olona marina, izay olona no hamarin'Andriamanitra dia nomeny fahefana hiteny na hitsodrano tanàna anankiray ary iny no manandratra ny tanàna. Tsy miteny ny tenin'Andriamanitra hoe izay manana filohendrina, izay manana filomahay azontsika ny tena iny zany fa mbola amboniny izany ny zavatra antenaintsika dia ny zavatra tenen'ny vavantsika hoe raha mitsodranotsika dia afaka misandratra ny tanàna. Raha ohatra kosa tsika ka mangina dia ny olona ratsy fanahy indray no hiteny zavatra ratsy mba hahafahana mandrava ny tanàna. Atao amin'ny Hebreo toko 7:7 miteny hoe ary tsy azo lavina ozy izy fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no mitena, izany hoe izay olona mena fahefana ny mety tsodrano zany no lehibe. Dia raha ohatra Andriamanitra ka manome anao fahefana hitsodrano ny tanànanao dia nametraka anao toerana ambony izy zany. Tahaka izany no nanomezan'Andriamanitra fahefana ny Jeremia namen'Andriamanitra teny izy hoe kasihan'Andriamanitra ny vavany dia amin'ny alalan'ny tenin'ny vavany izy no manorina ny tanàna na mandrava ny zavatra efa misy dia manorina zavatra vaovao. Izay no tiako amiaranana an'ity fizarana kely ataoko ity ao amin'ny Jeremia toko 1 azafady 9:7 sy ny 10 mivaky toy izao hoe dia naninjitra ny tanan'i Jehova ka nanendry ny vavako ary hoy Jehova tamiko indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko ary indro aho manendry anao izao andro anio izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Andaontsika ary androany hoe amin'ny alalan'ny zavatra tenen'ny vavantsika dia andao ravana ny zavatra ratsy fa andao amboly zavatra tsara mba hahafahan'ny tanànantsika misandratra. Dia izay ny afatra kely avy aty amiko nomen'Andriamanitra nandritra nyity fiboahany ity dia samy tahin'Andriamanitra dia samy mahery dia andaontsika hitsodrano ny tanàna izay misy atsika. Amen. Tsy azo nizaniza taona inona ianao raha mbola mitoetra amin'izay tian'Andriamanitra isanao dia ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampitahorina, tsy azo rahorana, tsy azo zonizonina. Tell me,
rizanakolona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao Lay manasitra